tsy mijanona eo amin'ny fanolokolona ny ara-panahy ihany sy ny FGKM fa mitsinjany koa ny fanampiana maha-olona tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fa 70 taona ny SAF FGKM dia maro ireo hetsika mifanindran-dalana amin'izany. Miasa nandratana ny maha-olona io ny teny fanevan'ny sampanasa momba ny fampandrosoana anivon'ny FGKM na SAF FGKM. Ao anatin'ny ivon'ny fankalazana ny 70 taona nisiny tokoa ity ratsana ao anatin'ny FGKM ity ka nanamarika ny fotoana ny fanampom-pivavahana izay nitotsaina omaly tetsy amin'ny FGKM Matranovato Ambatonakanga. Miasa ho an'ny fampandrosoana io ny tena lasany SAF FGKM. Asa fampandrosoana izy resy lahatra masiny FGKM fa olona feno ny tian'Andriamanitra ho vonjeny, olona tsy azo sarahana ny mahara-panahy sy ny mahara-nofo azy ary tsy azo avana amin'ny maha-olombelona namany ny fisi. Ny lohefa tamin'izany dia hoe miara-miasa amin'ny Kristy amin'ny fampandrosoana ny firenena. Romanina 9:20. Ny taona 1770 raha nitanterahana tany Mahajanga ny sinode lehibe fahatelo izay naresana ny teny faneva hoe fiangonana velona ho an'ny hafa dia nanapa-kevitra ny FGKM fa hatsangana ny sampanasa iray izay tsy hafa fa tanana sy sandran'ny fiangonana hiasa eo amin'ny fiarahamonina. Isan'ny sehatra sahan'ny SAF FGKM no mikasika ny fampidirana rano madio, ny tontolo iainana, ny fahasalamana, ny fiariana ara-tsakafo ary ny fisorohana ny loza voajanahary. Nanamarika ity fotoam-pivavahana ity ny fampisehoana hira ara-pilazantsara ny arana tamin'ireo tokopira avy amin'ny fiangonana 5 eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Inary tokola sy toko vavy izay ihany koa no amaranantsika ny fampahalalam-baovao tamin'ity takarivan'ny alatsinainy ity dia sorana feno ianao nanaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao ho amin'ny raha-pitson-draizantsika amin'ny famehy fotoana eto.